lafo mavao afatanteraka kosa indray midina ifotony ny jery ny fanarenana ny lalam-pirenenana fa 470 ny minisitry ny asa vaventy androany fotoana izay nanambarany ny andindiny momba ny famatsiam-bola amin'ny fanarenana tanteraka ny lalana izay verina anomboka amin'ity taona ity. Raha ampitso no isokatra tony teo aloha ny lalam-pirenena fa 470 izay mampitohy Moramanga sy Ambatondrazaka raha nanomboka omaly ny asa fanamboarana ny tetezana niotsaka ny sabotsy lasa teo. Vonjimaika ity tetezana ity raha nambara minisitry ny asa vaventy Andriamato Roland Ratsiraka raha nidina teny amin'ny tanàna Nambosary saingy isy ny fepetra izay ho raisina mba hahafahana mikojakoja ity lalam-pirenena ity. Manoloana an'izay moa zany dia tsotra anisan'ny zavatra tsy maintsy ataonay amena taratasy ro mpanjifa rehetra, chauffeur rehetra mba handeha mora rehefa tonga amin'ny tetezana izy mandeha mora satria si cyclone hoanina nimba an'ity tetezana ity raha le anankiray ataontsika hoe cyclone nanimba azy ty anankiray ity kosa camion nanimba azy zay tsy voaka tsy tantsaha fa transporteur. Donc le transporteur zany mba tokony miezaka manaja le fitaovana zay ampiasainy ka zay zany ataontsika hoe zay éducation civique zay ilaintsika mihitsy amin'ity lalana ity. Ny tsara ampahafantarantsika ny olona rehetra zany indrindrandrindra mpanjifa eto le fitandremana zany amin'le resaka avesatry ny camion fa io moa sy ihany fa dia efa makandraikitra io koa amin'ny société Croma mba manampy amin'izay zavatra zay dia erabasoa erabatsara. Raha ny fanazavandreo mpampiasa ny lalana dia noho nivesatra mihoatra ny ara-dalàna no anisan'ny nahatonga ny fiotsahan'ny tetezana. Vao maray zao zay fa mikoa fa omaly mitapaka zay zao eto no mivily zay hoany anaty alakesika any akasaribon zay ny livraison alaina zany raha tokony izy zao tokony hiverina androany nefa izao ny zava-misy rehefa vita io dia mandeha départ rehefa vita io ino andrasana dia mandeha zay zao raha tamin'ny Andohany io avy any avaratra reny ny Andohany io dia efa tamin'ny lakamisy zay nijanona tao avy any avaratra dia maly zay nitavavoaka tao dia androany zany zay io atandro io vao nijanona teto vary no hitanay entina Antananarivo zany le vary dia efa avy any Antananarivo zay io dia io nidiny io zakan'le tetezaka azy zany le Croma tena marina mavesatra le izy tokony mila fanambarana zany le resaka tetezana sy le lalana amin'le mpitondra le Croma aloha izy tokony hanamboatra izy satria hita fa mavesatra le hita dia tsy zakan'le lalana. Heverina tomboka amin'ity taona 2010 ity ny fanamboarana tanteraka ny lalam-pirenena fa 470 mba hahafana mampiakatra ny vokabary amin'ny faritra loatra iny. Vola amin'ny tentina roa tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeanina no hanambarana ny tetezana 7 amin'ny lalam-pirenena iny.